Zay ny amin'ny fanazavana zany nentin'ny mpampianatra teny malagasy teo iny. Fa na ireo mpianatra ihany koa raiky ankehitriny dia mahatsapa fa mihasimba tokoa ity teny malagasy ity. Andeha ro jerentsika indray ny fanazavana sy ny metoetin'ireo mpianatra. Mbola ilaina ny mianatra malagasy satria araka ny hoe malagasy dia malagasy ny teny dia ilaina tokoa le mianatra malagasy aty ampianarana amin'ilay fivoaran'ilay teknôlôjia amin'izao fotoana dia efa voakasika ilay fanatontoloana zany le ankizy amin'izao fotoana dia tsy hitany intsony izay hazavana an'ilay teny malagasy hoe teny malagasy madio fa hainy manazava ilay izy amin'ny teny français ohatra noho izay hoe tsika zana tamin'ny français izay fa tsy hainy manazava anazy amin'ny teny malagasy dia mety izay angamba mahatonga anazy miteny vary amin'any. Ary tanora se amin'ilay resaka ohatrany hoe fanaovana message amin'ny telefona na Facebook tsy manimba ilay teny malagasy fa ireny satria misy teny indraindray ao anatin'ireny lasa miova tanteraka ilay teny malagasy tsy mitarika fahasimba ilay teny malagasy ve zay fahafantarany sy azy miteraka be dia be tokoa satria ohatra manoratra hoe demain zao dia dio fotsiny soratana dia asiana main dia ohatr'izay. Zay ve zao mbola mahay ohabolana malagasy? Mahay andrianko ny teniko ary ny hafa koa fihesiko ny teny toy ny atody ka raha foy mananelatra.